Maria izay ankalazana ny fahatombotaona na rehetra ny ombera Pascal Antonino. Koa miarahantsika mianakavy araka hitsangana amin'entina ny fidirana atoandro ny manaintoy. Dia farana ratsika manakata favoreto amin'ny andro androany 12 marsa 17 arivo ankoatra ny mahalavy ny andro sy fiomanantsika amin'ny paka dia anisan'ny mahavoreantsika eto ny fankalazana ny faha-15 taona na rehetra ny Père Pascal sady fanomezana ny fankalazana ny faha-15 taona na angolan'ny Opéra Redentoriste teto Madagasikara. Dia miarahaba anao Opéra tratry izany fety lehibe taonjobiny isaorantsika an'Andriamanitra no ny fanomezany anao ny sacerdosy izany ary milalanao ahafita ny 15 taona manaraka. Nianzo ansichereza aisa waisa mamesia angkapupeni fantasia mediansikia aniandaniza ka niesaka insichereza napu masina etandana era utensikia awansikia sirera sikia sikulu masene zimizan kan alua ni pangkalasana suruh namasina intinta di fantaisana ani Kristi awal musik sirai dia mangkata kami famisa orang Jerman bisa sedia famisa zan Jerman motor dia brava bem ia lá no siam di tena kavino ari ni chanjeno mba hoany amin'ny tany aseoko anao izaho atokanao firenena lehibe sy misotrananao ary ampanandaza ny anaranao mitonga fanasoavana ianao ny manasoanao isoaka ny mamosonanao isoka ary aminao no anasoavana ny firenena rehetra amin'ny tany dia niainga iaramo
araka ny teny tany ary miara-nandely tany koa loatra. Izany ary ny teny ry amako malamo, aoka ianao iara-mijaly amiko amin'ny evanjely sy ampina amin'ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsona masina. Tsy noho ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavana izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy talohan'ny taona rehetra sy ny ariary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ilaina nataona ny fahafatesana sy nanambarana ny tenana amany tsy fahalavana tamin'ny evanjely. Izany ary ny Lova mahafaly Jesosy Kristy araka soratany masinay matiny tamin'ny zany amby zany nalainy Jesosy ipiera sy Jakoba ary ijoany rahalany ka nentiny nitokana tany an-tendrombohitra hafa. Dia niombatarey teo anatrehany izy ka nitavany nanelanilatra tahaka ny masoandro. Ny fitafiany tonga fotsy makatsakatsaka tahaka ny fahazavana. Ary ireo niseho tamin'izy ireo i Moïse sy Eli niresaka tamin'ny Jesosy. Dia niteny Piera nilaza tamin'ny Jesosy hoe tombo mahafinaritra ny mitoetra ty ka raha sitragao andeha anao ilay telo aty, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moïse ary ny iray ho an'i Elia. Fa raha mbola niteny izy dia ireo nisy ranona mazava nanarona azy ireo ary izao nisy teo avy tamin'io rahana io nanao hoe ity ho zanako malalako izay sitrako indrindra, eno izy. Noho nandray izany ny mpianatra dia nahavo ny amboka sy natahotra indrindra. Fa nanatona azy i Jesosy dia nanoina azy ka nanao taminy hoe mitsangana fa aza matahotra. Noho ny anarana izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy i Jesosy ireny. Ary rehefa nentina avy tany an-tendrombohitra izy dia hoy Jesosy nandara azy ireo. Aza milaza na niza na niza izay vao hitanareo, ambaraka tsanga ny zanak'olona ho velona. Izany ary iteny Tompo. Nikasiya inikiamsua antiamaniza niansu ani Abrahama nanaka antiamaniza nandea sinisi ni lalana malala wasi ta luni buanzu isi nanaraka anatiamaniza. Di Evangeli kuwa nanansikia ta i Gesù Cristo niansu ani apostoli agli Evangeli attuali dia i Gesù Cristo niansu apostoli Tero, i Piera, i Giacomo, i Giovanni e niagata tawante trumpovitra. Nanaraka ani Gesù Cristo ni apostoli. Dao andando trumpovitra i Gesù Cristo ni giovani fatti di affari gli apostoli
sadia isileu na ida asmasaina ni werana ilani sana. Yesus Kristi kauriana ni beni ameniso medina kisikia nisi rara tena manaira na ali ni fafatesa na gli apostoli nella di Gesù Cristo pamula sinala sara indona lo entra di Gesù Cristo ca nana di Gesù Cristo Realizzani nati di Gesù Cristo di sull'infantenana isi i leo apostoli realizzani di Gesù Cristo iniziano a camminare in tierra la ida a Gesù Cristo iniziano a camminare gli apostoli tua ata la ida a Gesù Cristo iniziano a camminare fa un buca si fero mi tenuali quasi vero fa reta nitida di fanai masina nanca eri asiti vero iniziata di manara di Gesù Cristo di si chiama ra manara di Gesù Cristo asameni antru fara di finanzica e guardare nisi tenamisi di passare la mangia che sei aliantalizza o anzicherezza ni tanto la finanzica e guardare va a sunsigia ni chieda la mangia che sei aliantalizza ca guarderi Yesaka mafi di Sigia, tu gli apostoli, tu gli Abramo, tu gli impaminali Reza. La tumulina aliper si Jacob, ali Giovanni, faza pa Gesù mi vatare, qua mi papà, vai tu mi pa, mi efe, ni Cristo, ali Cristiana Leite, banana ni fanatena mafy, eo am-pitolina ny evanjely. I Abraham dia nanaiky nantsoin'Andriamanitra ka nanao zavatra rehetra ary tonga ny vahoaka tsy tamin'izay koa ny vavah ho an'ireo mpitondra vahoaka mba ampian'Andriamanitra izy hahafoy izay misankatsakana tsiatsiaro ny soa ho an'ny olona iandreketana. Ny vavah ho an'ireo olona mitoka-monina hivanjina an'Andriamanitra mba ho tafaraika tanteraka aminy ka fanazavana manodidina amin'ny taratry Kristy no raisiny. Maro ny mitady firaisana amin'ny kristiana amin'ny fikambanana isan-karazany. Koa ny vavah mba tsy ho revo amin'ny tombotsoana koa izy ireny fa hikatsaka marina ny soa ho amin'ny zava-dehibe. Isaorana ianao iray ireo fahasoavana maro manelohan'ny Paskata nandrindra izay dimampolo taona nahapetra azy izay ka nahafaly ny toro ny vaovamafalinao sy nanombo ny mahantra teto aminay. Iterany fiainatsika dia ny malay amatoa koa mivava amin'ny fiaonatsika mba halakatsika tokoa hitan'Andriamanitra sy hifankatia maro. Gesù adunco nasceunao aniveva apostolinao tana dentro buitra nigonina echau au aminikajai si tanai masina kua taiu isai yaina amini fanantenana ba u sambaja ipansina amavu isai andro ane Tayanau belo na simansaka na
Kisai Mata Kisai. Bila tadi ada tunggu itra masina na ambiari za reta ali mizani isi arakani walasani lalala sini kabinani dia utena kolinaita asanga kuhedona isani kuhangala sanai anao lalantara diandani Yaraka ameni elinanisa yubi anao amenzinsa tiagizana manawe. Sabia na Isina na Mitiana Vero, fa prata quindi adoncia Tuesani quando ne ha distaccato, di Anatole Cassisi, di Sofia Israele, non è asi di Anni Nalaure. Sabia Natale si incontro anni di Anavero, fa carissimi di rapidi, dai orene di Campialana, Bogosa e Namakisei. All'asse che si manifesti di Mato, tu famelana di Fautana, attraversato grazie a Rubana.
mandrai comunio na isantaranai ibuninai ciao sacia na bula etiantani aseisai dia esa miongona alzada amenisua aniantani ciao amenialada di Cristi tuntunai. Ya masalah nanti sekarang kami bisa kita sulit discriminatornya kami jauh apa kita DPI dan sekarang kami sampai masalah saja itu bahwa di pemilu istrinya kita yang cuan di anemi masing-masing kita persenas pada kami lewat lingkungan maksud kita ini sampai kirim dan cuma dia kita suat dulu yang lalu kesannya pasal dokumen ini kami tidak dulu dari untuk pasal. Dia mahasiswa ini awal speaker juga adalah sultan senator sultan saja ada juga sultan di awal ini pimpinan mahasiswa sekitar yang
tamreo lany teto Madagasikara vory atsasany mahery zany ary ny raika ambinifolo tamin'izay no lany tany Manosety enina ambinifolo taona nigarakidina zany dia anarasola daholo mbola miasa ho anarasola zao ka tsy manana titre officiel azy fa ambolany zay manana marary dia mahitazo mandeha mamano marary any mila misy sakariva la misy anitorona resa mialabo zao dia mbola eo izy dia isaorana ny distrika nanaiky andray an'ity fety ity avy natao tamperakafa moa izy fa nekeny zareo atao teto arytaly zareo natao teto dia namiafariny izy teo dia misaotra anareo misaotra président misaotra tsianakavy dia misaotra anareo misy amizao fanomezana mampoka hoe asehonareo sy fanajana asehonareo alotea pascal izao atao hoe repartissement de la déroulée mécanicienne masera malere parapluie masera mécanicienne insomma pensa nareo masera amin'ny fanotonanareo ny solbentsika ity ary misaotra ireo groupe nanentana androany ny frera ny groupe ny gasibisy gasikara misaotra ny groupe ny gasikara d'animation secteur alanaramisoro amatonanareo fa karazana laika lamorista ho izy ireo misaotra mipetsaka amin'ny fanentanana sy miaramiasa ary misaotra ndrindra no curé Analasolo izy moa dia martika curé conseil régional fanabean-drano Manosety supérieur Manosety izy daholo dia mbola vitandaholo dia misaotra mopera amin'ny fahafizatenanao ary faran'izay tena antony nahafantsika moa araka ny voalazako teo dia ny fahadimapoltaona ny père Pascal misaotra betsaka mopera amin'ny fahafizaon'olay ny fiainana manontolo ho an'ny fiangonana voalohany ary isaorantsika Andriamanitra no ny nanomezany anao anay hiara-miaina aminay sy hikarakaranay ary anompo anay amin'ny Madagasikara ty ary tokolaza dia ny atsasany mahery amin'ilay mapolotona napetrazy dia lany teto Madagasikara ary hoahy dia misany opéra modely père Pascal lafiny maro no azo ilazana zany ary lafiny mahakasika ny fiainana Kristy sy ny fiainana kristianina manontolo raha ny sakramenta moa dia tsy omeny lanja ny lamesany confesy sy fanomezana batemy sy misava rehetra dia voateny izy amin'ny ahafahany tena tokony asongadina no rehetra dia vava tena tsy hitako ny fomba ilazana ny fahazotomy vava amin'ny dimy izy dia efa amin'ny fo dia tonga dia ao am'sapely dia hitanao amin'ny toerana kely anankiray izay foana izy izay no mifotrao raha mandalo ao ianao dia misaotra betsaka mopera amin'izany témoignage zany raha amin'ny service moa dia efa hitanareo ny fahazotomy najanona fotsiny izy no mitaona no tsy mitoe fa efa misy olona mahafaka manampy azy fa raha misitrapony dia mbola hiasa amin'ny herin'ny manontolo mihitsy ho anareo ary dia mbola miezaka izy mandray izay andraikitra tanify azy amin'izao izy nanaiky tsy hitana ny andraikitra manontolo izao ntsony ny fandaminana moa mahanana tontolo eo tanora fa nihera dia mbola manana izy ary mbola atao zany dia misaotra betsaka mopera amin'izany fahafizatenanao izany ary amin'ny fiara-miaina isany maharery sy vondery izy moa ny fiara-miaina tsy mba olona sarotra atao izy tsy mba olona sarotra atao izy ary ny tsotra indrindra ilazako azy misy efatra zay ao amin'ny communauté nay zay no tsy miaraka amin'ireo le tanora fa zay efa misy efatra zay ao amin'ny communauté anao amin'ny communauté nay ao dia izy ny sopendriny fa ny tena namana dia ny frère Rimbo le zany biblique ao amin'ny communauté mitika zay hoe olona avy araha-miaina izy araka misakafota tsara amin'ny zavatra olona rehetra manodidina azy dia misaotra indrindra mopera amin'ny fanetonao izany témoignage lezabe ho anay tanora izany ary horananao ahavita soa ny adidinao
Nasional, akhirnya kalau cacing 50 tahun mana ada pada sekolah tu deh, permanente lalu kita 50 kat berasua, warna opera negara Alemania, amal sudah berdamai dalam Madagaskar ini, hari ambil pasaran wacan, ia siapa 50 tahun mana ada. Pemir menurut seorang nasional Samiu dari Alemania tahu. Alguma difficoltà e difficoltà di trovarsi all'anziana, Renzigia, satia, isi non riasu ai, non è ai, mi chiedana a tramesso e Isau non quasi hanno fugatenamente chiamano, potete chiamare fugatenamente. Magari relativamente alla giornata ha messo alla preda e Malaga mi sopra alla debolezza anche anziché mi sopra a tua ali compreda prenda ni regionale che campanai ni consiglieri ni Montera Venanza con Catani andranno Cuba con di Francasana ni compreda ni comunità nai Amburi Siamani ni seminarista sai di Dutra Sara di Lucia e Manataka Misi Montega Ara cittadina la causa di costruzione di Mantrusesa sicura di Sojanapoli e Manataka anni districchia alla sua Mantruto rappresentata di Luani di figura di Fiacuna mi sopra all'Aveu mi sopra alle cristiani la sopra di Saritunga a Musi di propria dama e tu e mi sopra alle Corale Saniava sai Nanau di Asa e tu abbiamo una nave e a Quadrisani ci messi di pistola in capa così anche a bene io mi sopra alla vera cristiani la districchia della sopra la Barbaschi Mantrusesa si chiede la cavia del fungo il suggiato si chiede a Giovanni Giammaetta di Stavo Cerretra nei Graisi di Saracas di Famiglia Maschila i tata la Lidia si chiede ai Cristi Mira
karazany 10 taona na pretra azy Mopera Pascal Antonino. Za moa zany Andria Aminarabe Félix ny anarako efa présidentan'ny fiangonana teo amin'ny paroasy Ekara Masindalora ambon'ny Sorako amin'izao fotoana izao Taletsekoly moa ka nahita ny fotoana maro niarahana tamin'ny Mopera Pascal aho zany ny fahatongavany teto Madagasikara teto Antananarivo tamin'ny fotoana androny tamin'ny fotoana 20 tany ho any 7 tany ho any no nahatongavandry zareo dia tamin'izany ny Mopera Pascal no efa nanomboka nandray ny andraikitra tamin'ny mahapretra azy ary izy ny tena mampiavaka azy dia Mopera tsy mba manda velively mihitsy ny zavatra tenenina aminy. Izay zavatra rehetra tenenina aminy dia tanterahany avokoa, indrindra moa zany dia hoe fangatahana lamesa ho an'ny marary, lamesa ho amin'ny mariazy, ny fandevenana, ny lamesa fangataha-pitahiana ho an'ny fianakaviana manokana tsiraray any tokantramony any, ny fitokanana ny trano fahasoavana hazo, ny fangatahana fisaorana tamin'ny fahasoavana azo tamin'ny fanalana fanadinana sy ny sisa. Dia tsy nitandro asasara ny Mopera Pascal fa dia vonina mandrakariva mihitsy izy ary indrindra moa zavatra tena anentanan'ny olona manokana mihitsy ary tsy maintsy heno ao anatin'ny toroteniny amin'ny mahapretra azy dia ny fibebahana, ny fankalazana ny sakramenta ny fibebahana no anisan'ny tena fanentanana ho azy satria araka ny fandrazavana sy ny fitoriana vaovao mahafaly ataony dia ilalana makany an-danitra dia tsy misy afa-tsy ny fibebahana irery ihany ka anisan'ny fanentanana matetika ao anazy ny fiarahany bebaka tamina président-mpiangonana dia anisan'ny tena nanentana mafy izy ny amin'ny fiarahana bebaka amin'ny fankalazana ireo fety lehibe ankalazain'ny fiangonana toy ny Pâques, ny Krismasy, ny fety-mpiangonana ihany koa. Dia Mopera tsy nitandro asasarany izy fa nanokana fiainany ray manontolo mihitsy ho fanomponan'Andriamanitra. Zay angamba ny zavatra azoko lazaina mikasika Mopera Pascal. Fa 10 taona na pretrany Père Pascal dia mijoreto zany tenako amin'ny mahafiarahana nandritran'izay fa 10 taona zay tao Mandrosesatry amin'ny Malara raha vangonany teny tokana dia izy zany dia azo lazany hoe modely voalohany indrindra ho an'ny laika ray dia ho an'ny mpitondra ihany koa indrindrindrindra. Dia zaraiko roa zay fitondrana zay mitondra tao anatin'ny paroasy Mandroseza izy no niarahanay. Ny tenako moa zany tao anatin'ny braony filan-kevitra pastoral dia izy mahamodely azy zay na oam-piainany ty ary indrindra koa ohatra tamin'ny fitantanana dia Père Pascal tia manome izy fa le fanomezana zay tsy mivilivily atsy na mivilivily zay ny tanjony ka raha hita fa hoe misy zavatra mivily dia averiny tsy hoany le heviny tsy hoany le zavatra tianao aroso dia mitady hevitra hafa indray izy mba ahafahany mamita zay zavatra izay azo lazaina hoe nahatserovako azy tao amin'ny fiangonana Mandroseza. Faharoan'izany indray raha mahalara azy indray dia raha lara zany moa dia mifanerasera betsaka amin'ireo ankonana redemptoriste reo indrindrindra Père Pascal dia rehefa makany Mandroseza dia fahitako azy dia na eny an-tokotany ary izy dia manao saplé izy le mandehandeha iny kay mivavaka izy eny dia sarotra aminy le hoe andao aloha hiresaka Père Pascal fa miona miresaka amin'ny teny tsotra fotsiny dia misaraka dia avy eo indray izy tohiziny ilay fanaovana saplé mandehandeha araka ny tokotany. Izay lazaiko hoe modely izy na amin'ny fomba fiainana zany na amin'ny fomba fitondrana.
Iza raha Manuel Tongasoa Marcelin, inspecteur ny district Analasora amin'izao fotoana izao. Faly miarabanao mopera amin'izao fahadimampolo taona nampirehetranao izao. I Père Pascal moa zany no resahana kely momba vetivety momba azy hatramin'ny na district Analasora tamin'ny 577 dia efa indroa izy ny curé teto Lasora. Ny ao anatin'ny listra satria za mitazona ny bokin'ny listra ny sakramenta dia izy no anarana miverimberina matetika ao amin'ny listra satria maro ireo kristianina nandray sakramentan'ny batemy, sakramentan'ny mariazy, ny sakramentan'ny Eucharistie, fanosorana ny marary sy ny maro tsy voatanisa be dia be zany ireo nahazo fahasoavana taminy. Eo amin'ny famonjena fotoana indray dia raha midimy ny lamesa ny zoma voalohany ohatra ho an'ny fiangonana ny Tanjonandriana, raha amin'ny enina eto Lasora dia adiny ray aloha izy dia efa tonga eo. Raha misy ny fotoana absoty adiny ray mialohan'ny fotoana izy dia efa tonga eo. Misy moa ny lamesa dia efa adiny ray mialoha izy dia efa tonga mampikofesin'ny kristianina. Eo amin'ny fiarah-miasa dia nafinaritra ny fiarah-miasa tamin'ny Père Pascal tamina curie azy ho an'ireo efa zokony teo aloha satria mitantara ireo zoko teo aloha zany hoe nahoana ny fomba niara-miasa taminy fa dia nametraka tsara n'izay fiarah-miasa izay izy ho an'ny laika sy ny mopera. Ho anay ankehitriny moa zany miara-miasa aminy taty aoriana dia hita ny fanampiny anay satria izay zandry taty aoriana hita ny fanampiny anay tamin'ny fomba fiasa teto amin'ny district ka dia makasitraka azy makatelina fijoroana amin'izay fa raha famasinana aloha tonga iny ndany an-danitra iny rehefa tonga ny fotoana kan'Andriamanitra azy. Ya, ny anarako moa zany dia Mademoiselle Nathalie, fantatry ny maro eto amin'ny district Analasora hoe Madeba Oly. Amin'izao fahadimampolo taona nampirehitra ny Père Pascal izao dia faly ny tenako miarahaba azy. Tena anisan'ny pirehitra nafinaritra izy indray aman-dreny be teto. Anisan'ny zavatra tena nafinaritra ny Père Pascal 2001 izy nanomboka teto. Dia efa teto za moa mampianatra katesisy eto dia efa teto izy. Ny tena mahafinaritra anazy rehefa manoro hevitra izy dia tonga dia miampatonga sainanao vetivety hoe fiainana andavanandro iainanao mihitsy no entiny ananarany anao. Dia na amin'ny fomba fiarah-miasa sy ny sisa tonga lohan'ny fotoana izay fanomezana foana izy sarotiny izy raha vao hoe misy fahatarana na hoe misy tsy fihetezana kely. Dia amin'izao fahadimampolo taona nampirehitra azy izao dia faly tokoa ny tenako miarahaba sy mirary soa azy mba ho tratrany tsingeringerina indray dia ho salama tsara mandrakariva. Salary mo Père Pascal rehefa mihaona aminao izy dia tantarainy izao ny olo-masina androany dia tantarainy ihany koa hoe tena mitondra tomobile izy dia manao rozier fa ndray andro misy olona nanapakatapaka teo amin'ilay tomobile dia izy hoe mampiteny ratsy tapaka le rozier. Mbola be dia be ny ankizy andraikitra miandry azy ka tsy hoe sanatry ny vava hoe manafitra ny fiarahantsika akory na hoe tapitra ny fiarahana sy mianana fa dia mba mangataka tsodrano aminy zany tsika satria ny fandry zany te hijery atsika falifaly faly mahita atsika dia eny dia aminao mofera ina zany mba andeha tsodrano aminay ety. Tsy hainay tsisy sola zany izy mba zavatra kely vita
tsisy namitondra vonintenina ozy izy fitenenana zay raha vava dia zay dia makasitraka sika mianakavina raha fanafina teto manarany mampiavatsika nazo amopera zay tsona italia zay président sonzay amin'ny anarana ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina andriaman'izao itsodrano antsika ny andriamanitra maefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina hitandana ny liantsika ny ai Kristy misaotra fanahy masina andriamanitra dia mamerina ny fiarabana Père Antonino ho tratry ny 50 taona manaraka tonga soko masera Jacinta sy ny masera roa compassion hafa benvenute. Bon appétit à tout le monde. Bon appétit. Alain masih rambut. Perasaan sedikit makin. Sœur Sylvie, ma sœur Notre-Dame de la Compassion, en communauté Tanjonandrina. Tamin'ny fotoana nahatongavanay voalohany teto Madagasikara 2010 tamin'izay dia masera miravavy zahay ny tonga nijery voalohany ny toerana sy ny asa andeha ho raisy ny fikambananay. I mon père Pascal dia anisan'ny mon père nandray anay tato amin'ny communauté tamin'ny fomba tena niavaka be satria ny masera niaraka tamiko moa zany italiana izy io dia tsy mahafantatra na inona teto Antananarivo mihitsy zay raha teo koa tsy misy fiara satria vahiny nandalo teto tamin'izay dia mon père Pascal tena nafohy fotoana mitondra n'io masera io miaraka amiko mijery tanàna
nampafantatra n'Antananarivo tonga hatrany amin'ny rovan'Ambohimanga rehetra tany. Niavaka tena niavaka satria tena nafohy fotoana izy mitondra anay koa mamonjy ny lamesa isakariva eny Alasora dia tena mitandana anay toy ny hoe zazakely mihitsy satria amin'ny mahavahiny izay moa dia be dia be ny zavatra hoe tsy fantatra na dia ny tena aza tompo-tanindrazana ihany. Dia ray taona tao aorianany io fikambananay dia tonga taty telo miravavy izay nanokatra mbola nanamarika be ny fahatongavanay teto ihany koa ny fisian'i Père Pascal tao amin'ny communauté. Mon père tsotra tena faran'izay tsotra manetry tena tsy mba misy an'izany endrika olona hoe tsy ampanao hitanao any anatiny hoe fizahozahoana fa olona malefaka dia malefaka izay foana ny fomba andraisany ianao dia vonona ny zavatra faran'izay tiana dia manao izay hahafaly anao sy hahafa-po anao. Izay ny toetra tena hitako amin'ny Père Pascal. Raha fitiniko enina taona izao nahatongavanay teto Madagasikara tena tokana amin'ny tianako ny fiainana ny arahana amin'ny Père Pascal dia hoe mon père masina io mon Père Pascal ohatra modely na amin'ny vavaka na amin'ny fitondram-piaina dia mirary ny soana azy amin'izao 15 taona na apretra zao sy ny taona rehetra izay mbola iainany.